Salamo 17. Ny faharatsian'ny olona sy ny faniriam-pamonjena. Ny adala manao anan-kapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Eny an-danitra Andriamanitra miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizaha na misy endry mitady an'Andriamanitra. Samy efa mivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Tsy mahalala va ny mpanao ratsy izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina? Ary Andriamanitra tsy atsony. Indreo matahotra dia matahotra ireny, nefa tsy nisy tokony atahorany. Fa Andriamanitra efa naneliny ny taolany izay nitoby amin'ny ilainao. Nampahamenatra azy ianao satria efa narian'Andriamanitra izy. Enganeka hivoaka avy aozina amin'ny famonjenan'ny Israely. Raha ampodian'Andriamanitra avy amin'ny fahababoana ny olony, dia ho faly Jakoba ary ho ravoravo Israely.